Fomba andraisana azy angamba iny mazava dia mazava satria raha ohatra ka ny taux ny appliquena ho an'ny Madagasikara zany dia iny fito amby efapolo isan-jato iny. Ny fomba nanaovana ny calculan'izy iny araka ny hitantsika amin'ny aina aman-jery any ivelany na araka ny fanakalozana zay ny hita tamin'ny tompon'andraikitra voakasika an'izay dia zavatra hita mahakasika an'izay zany dia hoe ny fomba nanaovana ny calcul dia niainga amin'ny déficit commercial antsika. Zany hoe misy ny entana ondrana makany États-Unis dia misy ny entana avy any États-Unis miondrana makaty amintsika aty. Raha ny antsika zany nanondrana eo amin'ny 3,7 tapitrisa dolara Madagasikara zany tamin'ny taona 2024 iny dia nanafatra 3,50 tapitrisa dolara. Dia rehefa atao zay dia mamoaka déficit commercial, zany hoe mamoaka excédent commercial ho an'ny Madagasikara zany. Ny excédent commercial na 7,7 tapitrisa dolara. Zay zany excédent commercial nitsika. Fa raha hojerena kosa ny nantotanisa 3,7 isan-jato dia mitovitovy amin'ny ratio ny déficit commercial, zany hoe misy ny 679,8 millions de dollars zany ny déficit commercial dia sur le volume d'import c'est 733 millions de dollars zay nandeha tany dia mamoaka ny 92,7%, zany hoe narondisena io ho 93%. Ka raha ny taxe avy aty Madagasikara dia tsy hatratra an'izay 3,7 isan-jato zay satria ny taxe avy aty Madagasikara dia raha ny entana avy any États-Unis mankaty Madagasikara zany dia moyenne eo amin'ny 2,7 isan-jato eo. Fantatsika moa fa ny taxation any États-Unis dia taxation unique, anazy zany taxe mitovy daholo ny entana rehetrarehetra. Ny antsika indray ny politique tarifaire antsika dia misy 5 isan-jato ny équipement sy ny matière première mba hamporosiana ny famokarana anatiny dia misy 10 isan-jato ny produit intermédiaire dia 20 isan-jato ny produit fini. Reo zany ny aba misy amintsika eto fa raha tampatra zany io, zany hoe raha niraisina ny aba zay voaray aty amin'ny fahatseranana amin'ny entana zay nafarina avy any États-Unis sy ny valeur n'ireo entanareo miditra amintsika eto dia mamoaka an'io 2,7 isan-jato eo. Ny taxation moyenne zany. Fana amin'ny teny zany zay raha ohatra ka ny tarifo ny tondrana anazy dia tsy tafiakatra jusqu'any amin'ny 3,7 isan-jato. Zany hoe tsy miankina amin'ny politique tarifaire napetratsika taty ny fanapahan-kevitra iny fa iny moa ina moa ty tarif d'urgence ny tenen'ny zareo anazy satria en état d'urgence nanaovana an'iny executive order iny mety hoe équivalent na décret aty amintsika angamba zay dia ma tarif d'urgence anazy zay dia napetraka amin'iny taux iny fa tsy niankina tamin'ny tarif napetratsika taty Madagasikara zay ny any États-Unis ny anisan'ny nanana niveau de tarif ambany dia ambany satria raha tsy diso ny fitadidiko eo amin'ny 3,3 isan-jato eo ny anazy ny abaloha ho an'ny entana zany miditra any. Ny anazy koa manao misy any ireo firenena izay ananany TFA na hoe Trade Facilitation Agreement, ny fanarahana ara-barotra zany ohatra ny ataontsika amin'ny SADC comme zareo dia tafiditra anatin'izay ny atao hoe SGP, tafiditra anatin'izay koa ny atao hoe AGOA dia misy entana zany ny ankamaroan'ny entana niditra tao anatin'io. Raha ohatra anatin'io 3,7 sy 700 tapitrisa dolara io dia 8,20 tapitrisa dolara ihany ny entana niditra tsy tanatin'ny SGP sy tsy tanatin'ny AGOA dia 2 isan-jato monja zany ny entana avy teto nakany États-Unis zay nandohan'le taxation à 3,3%. Fa ny ankoatran'izay dia niditra SGP sy AGOA daholo.
satria préférentiel ny tarifin'ny SGP sy ny ACOA dia 0% ny dirany tany. Ity moa anatina urgence nametrahana zareo ny tarify donc io zany tsy mandalo ohatrany antsika teo mandalo any amin'ny parlement mivalide an'io fa dia vao mipetraka ny executive order tonga dia mipetraka miatra avy hatrany araky ny niresahana teo moa ny fahasivy ny volana avril no miatra any États-Unis amin'ny talata dia manomboka amin'ny 12 misy ndetahiny anatin'le amin'le ina moa ty anatin'le décret équivalent décret moa zany ny pitsopitsony rehetrarehetra mahakasika an'izay hoe zay entana zay tafiditra entrepôt jusqu'à hatrany amin'ny 12 no manomboka miatra le izy isan'izay pitsopitson'izay no mitondra an'le izy satria misy ny fanarana rabarotra zay mipetraka amin'ny ACOA sy ny SGP iny satria mbola mangataka précision an'izay zany amin'izao dia aleo miandry kely an'izay no afaka mifana mamaly ny aty amin'ny fahatsirana moa satria fantatsika fa ny compétitivité économique zany hoe ny déséquilibre na balance commerciale be dia be ny paramètre miditra ao anatiny ao tsy ny tarifa rery tafiditra anatin'izay ohatra ny entana zay indrindray ohatra hoe fantatsika misy hoe entana tena hoe ananantsika avantage absolu misy ny ananana avantage comparatif misy ny ananana avantage différenciatif dia tafiditra anatin'izay ohatra hoe raha ny sehatry ny mine ny resahana dia misy ny exclu anatin'ny tarifa iny izay koa nefa tsara fatara satria misy listana produit ihany exclu anatin'iny dia mety tsy ho impacté amin'izay zany fa ny ankoatran'izay kosa dia tsy maintsy ho tafiditra anatin'ny coût zany hoe ny compétitivité ny produitsika no ahina araky ina moa ty mesure d'urgence an'izy moa tsy hoe zavatra définitif fa zavatra mivoatra arakaraky ny fandraisana an-tanana n'le izy eo mba ahafahana mampivoatra zany hoe tsy maintsy ho hisy ny fitondram-panjakana no migerer an'izay zay négociation bilatérale mety atao na inona ny dingana rehetrarehetra mety atao satria araky ny fantatsika nisy ihany koa ny tany Meksika ohatra efa nisy mipetraka ohatran'io le executive order fa après le izy ny suspendiavana ihany dia mbola afaka verina amin'ny ny laony zay ohatran'ny taloha zany zavatra nisy tany